tsy natao vesatra ho an'ny fiarahamonina ireo sembana afaka miasa toy ny rehetra izy ireo raha toa ka manana ny fitaovana ilaina amin'izany toy ny fauteuil roulant noho ny fahatsapana izany indrindra dia sy ho fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Chine dia nisy androany ny fanolorana fauteuil roulant nataon'ity masovoan'ity firenena ity. Seza kodiaran-tanana na fauteuil roulant miisa 10 natolotry ny masovoan'ny Chine ho an'ireo olona manana fahasembanana izay voalaza fa tena mila izany. Androany maraina teny amin'ny fioben'ny CBM na ny Christopher Blandan Mission tetsy Andribe no nanatonsana ny lanonana mifandraika amin'izany. Nous sommes très contents de faire cela pour les personnes handicapées qui sont les plus vulnérables et qui ont besoin de tout le monde donner un coup de main. Ce geste, nous le faisons avec sincérité et amitié. Nisy ny masotsivana napetraka tamin'ny fitsongana ireo olona nisitraka izany fanomezan'izany, anisan'izany moa ifanja avy any Antsirabe. Zay avy any Antsirabe ifanjana anarako dia fomba tsy afidianana moa zany hita hoe olona manana fahasembanana ara-batana misy ny fahasahiranana zany amin'ny fifamezivezena amin'ny fiainana amin'ny andavanandro. Misy ny fahasahiranana zany amin'ny fandehanana miasa dia izay no nahatonga fa ny CBR zany nanantonanay dia fahakezaka taminay no izay koa efa manana ihany koa zany efa nitondra fauteuil roulant ihany teo aloha. Olo-malakaja maro no nanatrika ity lanonana ity ka voalohany tamin'izany ny masovoan'ny Chine Ramatoa Yang Ziarong ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana sy eo anivon'ny ministeran'ny mponina teo ihany koa ireo solontenan'ireo rafitra miara-mambonatoka amin'ny CBM.